La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny Vaovao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miroso amin'ny famefenany toerana sy fangadiana lavaka avy hatrany amin'ny fasan'ny firaisampo ao Amandrosoa commune anosiala amin'izao fotoana izao. Tanjona ny afo araka izay tratra ny fotoana andevenana. Mbola ambany hatreto ny tany ireo ahitana ny tsimikaretina coronavirus amin'ny faritra Itasy ary mihoatra ny 700 isanjato ny tapasitranana hoy ny ampitsabo any an-toerana. Akoatran'izay tsy mbola misy olana ny mahakasika ireo fitaovana sy fanafody. Nanatanteraka hetsika fanairana ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera mpiay azy ireo ny mpianatra ompitsabo amin'ny universitén'ny Mahajanga androany. Tsy eken'ny mpianatra ny fitavozavozana amin'ny famohana ny vatsim-pianarana. Miato tanteraka ny fampianarana anivon'ny université Antananarivo tsy misy hatreto raha ny fanazavana ny fipetrany raisina entina manarina ny fotoana very. Miandra ny fanapa-kevitra ny fanjakana ireo tompona ndraika. Maresaka iraisam-pirenena any Tchad tafapetraka ny gouvernement miaramila tetezamita tao aoriana nafatesan'ny filoha Tchadiana omaly. Ny zanak'ity filoha ity araka izany no voafidy ho filohan'ny tetezamita any an-toerana. Ny atetiny ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao miroso amin'ny famefenany toerana sy fangadiana ny lavaka avy hatrany eny amin'ny fasan'ny firaisampo ao Amandrosoa commune anosiala amin'izao fotoana izao. Tanjona ny afoy araka izay tratra ny fotoana andevenana gaeto Andriatsilava. Efa vonona ny entreprise anatanteraka ny asa fanomanana ny fasan'ny firaisampo eny Mandrosoa ao anatin'ny commune anosiala district Anambodratrimo. Ny fanefenany toerana sy ny lavaka no atomboka avy hatrany. Atao araka ny tokony ho izy ny fasana eny toerana ka tsy misy tokony atahoran'ny mponina manodidina. Atao araka ny tokony ho izy araka ny ara-dalàna tokoa zany. Ty fasana ty satria dia voafefy manodidina ny lavaka dia lavaka efa tonga dia azo andevenana. Zany hoe ny ataon'ny tompon'ny manjo zany dia mandevina sy manarina sisa. Raha izay no mikasika ny ety amin'ny fasana, mikasika ireo fikarakarana ny razana kosa dia tiako ihany koa miassurer antsika mponina sy vahoaka fa ny razana izay lavin'ny Covid-19 dia efa voakarakara mialany amin'ny hopitaly. Tsisy atahorantsika zany fa efa tena manaraka ny fenitra rehetrarehetra izay tsy maintsy arahana. Koa tsy misy ny hoe atahorana hoe sanatria amindra iny an-dalana sy ny sisa araka ny voalazako teo hoe manitrika sisa ny anjaran'ny tompo manjoa. Nisy ny fanoherana ny fametrahana ity fasana ity teny an-toerana. Efa nisy anefa ny fanazavana sy ny fandresen-dahatra azy ireo ka izao miroso amin'ny fanatanterahana ny asa izao raha ny fanazavana. Tetỳ toerana zany nisy ihany ny atao hoe fanoherana. Tsy fanoherana kely izay nitranga niezaka zahay. Tompona andraikitra isan-karazany manazava milaza taminareo vahoaka dia kehitriny moa tazantsika izao efa manomboka ny asa. Ankoatra ny fanefenany toerana sy ny fanomanana mialohan'ny lavaka, namboarina ihany koa ny lalana miazo ny fasan'ny firaisampo eto Mandrosoa. Tanjona ny afoy araka izay tratra ny fotoana andevenana eny an-toerana. Tsy aivina trany, toerana roa no ahafahana mandevina ny matin'ny Covid-19 tsy afaka mivoaka ny faritra Analamanga, ny eto Mandrosoa commune anosiala sy ny eny Sabotsy Fokotany tsy afa ao anatin'ny commune ambanivohitra tsy afa. Mbola ambany hatreto ny tany ireo ahitana ny tsimikaretina coronavirus amin'ny faritra Itasy ary mihoatra ny 700 isanjato ny tapasitrahana hoy ny mpitsabo any amin'ny toerana. Akoatran'izay tsy misy olana mahakasika ireo fitaovana sy fanafody gaeto Andriatsilava.
olona roa no lavo ny valanaretina ny covid-19 tao amin'ny faritra itasy nandritra izao andihan'ny faharoa izao, ary 9 no fantatra fa nitondra ity valanaretina ity tao aoriany ny fitiliana. Marary misy 13 no mbola manaraka fitsaboana any amin'ny toeram-pitsaboana ankehitriny, ka ny 7 ao arivony mamo, 2 ao Miarinarivo ary 4 ao Soavinandriana. Misy 14 no misy tranga mampiaya. Mahatratra 1,700 ny taham-pasitranana ho any amin'ny faritra itasy. Hôpitaly lehibe 3 no mandray ireo tranga misy fahasarotana sy ny tranga amin'ny antoniny, Arivony mamo, Miarinarivo ary Soavinandriana. CTC misa 4 kosa no mandray ireo tranga tsy ahitana fahasarotana, Imeritsy Atosika, Arivony mamo, Analavory, Miarinarivo, Ampefy ary Soavinandriana. Raha ny évolution ny tasy aloha azo atao hoe mba makany amin'ny tsara ihany, fa le zéro ngamba no mety izy sitrapon'Andriamanitra zay fahaizantsika amin'ny fehi-tena, zay manko zany no tena antony. Ny fahaizantsika vahoaka amin'ny fehi-tena no ahafahana mety maingana makany amin'ny fahasitranana. Raha mahafehi-tena zany tsika dia mety tonga amin'izay resantsika zay, fa raha tsy mahafehi-tena tsika dia hivoatra foana izy io. Ho an'ny hôpitaly lehibe ao Miarinarivo sy Soavinandriana, ampy ny fanafody sy ny fampitovana. Mikasika ny oksizena manokana, manana fahafahana manavotra ireo marary ny ao an-toerana. Ny CHRR manana mihitsy, manana le capacité. Ny CHRD zany ny eto Soavinandriana manana na dia somary atao mbola somary tsy ampy kely, fa efa mpikarakarana zay izay mety hafeny tsara ny fitaovana. I Arivony mamy zany tsy manana loatra n'le capacité, satria izy tsy mbola CHRD manana bloky tsy inona. Efa tonga ihany koa ny fitaovana enti-miaro na ny EPI ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana. Nanentana ireo marary ny mpiasan'ny fahasalamana, anatona ao anatin'ny fotoana fohy ny tompom-pitsaboana raha vao misy fambarana tranga mampiaya eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanatonana ny tompom-pahasalamana ara-potoana no ahafahana mitsabo sy mifehy ny valanaretina ary fadiana ny manao dokotera-tena. Hôpitaly lehibe 2 ao amin'ny faritra itasy no nitsidihan'ny filohan'ny antenimieran-dolona tamin'ity androany ity. Fotoana hanehoana firaisan-kina sy fampaherezana ireo mpitsabo sy marary izao raha ny fanazavana azo eto Andretsilavo. Ny CHRR Miarinarivo sy ny CHRD ao Soavinandriana no nitsidihan'ny filohan'ny antenimieran-dolona sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ity androany ity. Fotoan'ny firaisan-kina sy ny fankahirezana izao ka antony ny fitsidihana. Zava-dehibe ahafahana miatrika izao ady iombonana izao hoe ny filohan'ny antenimieran-dolona, ny fanarahana ny sy andavana ireo fepetra rehetra sy ny fanatonana ny toeram-pitsaboana aingana raha vao misy ny fambara. Araka ny voalazan'ny mpitsabo zao dia azo tsaboana ary mora tsaboana le coronavirus raha tonga ara-potoana aty amin'ny hôpitaly le olona. Saingy le olona efa marary ela be avany dia indraindray aza moa adin'iray izy dia efa maty tonga eto, zany efa tena forme grave très grave zany matoa adin'iray tonga eto amin'ny hôpitaly dia maty. Ka io zany no tena tsy maintsy mba fiarametana moa izy ity, dia fiarametana aminareo mpanao gazety fiarametana indrindra amin'ny ainao manjery rehetra zany mba hiteny amin'le vahoaka mihitsy. Isika dia tsy tokony ho tonga amin'izao hoe fa manjaton'izao maty eto Madagasikara raha mamonjy toeram-pitsaboana aingana. Dia tena mafisina indroa, intelo, inefatra amin'arivo mihitsy raha azo atao mba mamonjera vao mba hita le soritra retina amin'ny tena dia mamonjey hôpitaly fa misy ny fanafody rehetra hitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ilaina ihany koa ny filohan'ny antenimieran-dolona ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana izay natao hanapahana ny fifandraisan'ny tasy amin'ny faritra Analamanga. Analamanga izay fohy be n'ity valanaretina ity ankehitriny. Izay indrindra mahatonga manao an'ilay barazy amin'izao fotoana izao mba tsy hifaneraserana amin'ny Antananarivo satria ao zany zao misy an'le hoe épicentre na hoe fohy be an'ny aretina mihitsy dia mba tsy hiparitahan'ny aretina avany dia misy an'le barazy zany fa dia mba tokony mba tokony mahay mandefitra daholo na dia hoe tsy mety ary zay amin'ny fitadiavan'ny sasany dia tokony mba mahay mandefitra daholo ny tsirairay avy aloha fa ny fahasalamana amin'ny voaloko arena tsy maintsy tandrovana zay. Nitondra fanampiana ho an'ireo marary ny delegasion nanotarian'ny filohan'ny antenimieran-dolona nandritra izao fidinana ifotony izao. Fanampiana niarahany ity androm-panjakana ity tamin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana sy ireo mpiara-miombonantoka tsy miankina hafa. Mirongatra ny valanaretina Covid-19 eny ambany tanàna. Maro no vao marina fa matin'ny valanaretina ankoatra ny afen'ny fianakaviana raha ho an'ny fokontaniana ty azo isotro no jerena fanandina.
fanaovana ary vavaorana fitangoronana sy ny maro hafa, goragora ny fanajana ny fipitra ara-pahasalamana hiti-miadiny COVID-19 eny anivon'ny toerana voasokajy ho ambany tanàna. Araka ny fanadihadiana natao teny anaty hazo santetizana voany voalohany, maro minimana maivana ny fisian'ny valanaretina, eo ihany koa mahafantatra saingy manao tandrevaka tsotro zao. Zay aloha zao ny tena hitako tsy voahaja le fepetra sady tsisy kasibosy na zary tsy manao kasibosy. Ety aminay zany tsy mahaja fepetra mihitsy ny olona ety. Zay ngamba ny azoko tenenina. Na ao amin'ny terrain ao ary mbola be olona be ao, hitanareo be olona be ao amin'ny terrain ao. Zay mihitsy ny tetsain'ilay olona ngamba, zay ny azoko tenenina. Andeha mikotsana nanao baolina dia zay ny tsy nampanao kasibosy ana. Tsy matahotra zay ao manana fiarovana. Inona le fiarovana reo? CVO. Manao ihany zay indraindray. Nenay adino any an-trano. Avy naka zavatra tary izay teo. Le izy any ao an-trano e. Tsy afaka hoentina makaty le izy. Komaika fotsiny zaiko. Tafiditra anatin'ny toerana marefo amin'ny fianaka ny valanaretina ankilany eny ambany tanàna. Tao anatin'ny herinandro vitsy nanambarana ny fidiran'ny firenena anatin'ny andiany faharoa amin'ny COVID-19. Efa maro ny tranga voamanina ranteny anivo fokotany anaty hazo. Maro ihany koa ny fantatra fa lavo ny COVID-19 ankoatr'ireo afen'ny fianakaviana. Tao anatin'ny fisiany zay zao nisy fito, tsy hoe manisa maty fa fito ny maty. Ary ny olona vony Covid fantatray ary satria milaza ihany zareo dia maro dia maro. Ny hoe maty ny Covid aloha tsy fantatra hoe maty Covid daholo ve izy fa ny efa voapirofo efatra tamin'izay. Ny zava-misy somary manahirakirana koa afen'ny fianakaviana, ny zava-misy tena marina. Manodidina n'ilay olona maty, eninao marary daholo. Kanefa lay maty tazomin zareo. Dia manontany zay fa ahoana marina izy ty dia marary ny tosidra izy, maty ny tosidra sy ny nefa mampisalasala ary zay moa nanapa-kevitra amin'ny fokotany tsy hamangy manjoy mihitsy satria. Isan'ny mampirongatra ny valanaretina eny ambany tanàna raha hoan'ireo fokotany roa nanaovana fanadihadiana. Ny tsy fampian'ny fanaramaso eny anivon'ny elakelan-trano isan'ny tokony ka antony gabraraka. Tsy atahoran'ny maro ihany koa ny sazana apetraka toy ny fanaovana fanadiovana sy ny maro hafa. Amin'ny tohatrany araka izany ny ezaka amin'ny fanentanana ny mponina. Ny ezaka trano ny tenanay moa amin'ny tompona andraikitra indrindrandrindra amin'ny folohan'ny fikambanana ihany koa dia mifanerasera amin'ny vahoaka any ambany tanàna, mifanerasera amin'ny vahoaka ifotony dia miezaka hatrany manentana anazy ireo mampafantatra fa tsy misangy izao areti-mandoza izao ary indrindrandrindra mila mitandrina trano sy manaja ny fepetra izay omeny ny fitondram-panjakana dia miezaka hatrany manana an'ireny hoe tompona andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny tsena ireny zay eny amin'ny fiarahamonina maro samihafa ireny dia ireny zany no mandray ny andraikiny avokoa amin'izao fotoana izao manentana sy manara-maso indrindrandrindra mampianatra ny olona amin'izay fanajana ny fepetra izay. Mila anaovana ezaka manokana mahakasika ny fanentanana ny ady amin'ny COVID-19 araka izany eny ambany tanàna. Takiana ihany koa ny fahatsapatena ny rehetra anatin'izay ho ny fikambanana misehatra amin'ny fanampiana ny mponina eny ambany tanàna samihafa. Andrasana maro anatin'izay ny hoe manomboka amin'ny fiarovana ny tena no iarovana ny hafa, ny ankohonana sy ny manodidina. Tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ny fanampiana ny sehatra tsy miankina manoloana ny ady atao amin'ny COVID-19. Miatraika mivantana amin'izy ireo avokoa ny fanapa-kevitra raisina raha fanazavana azo Henri Florio. Seha-piarina maro samihafa no vakitairana sy efa mikakaiky ankehitriny manoloana ny fahatapahany fampidiram-bola izay ataony eo anatrehany ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana izay voafaritra ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tokony hijery akaiky ny sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy ankehitriny raha ny nambaran'ireo mpanao politika. Mazava ho azy fa ny zavatra aingana indrindra azo atao rehefa mahazo fanampiantsika dia alefa makany amin'ny budget ny fanampiana dia alana amin'ny etran'ny vahoaka. Zay ny aingana indrindra voalohany azo atao, alao ny etran'ny vahoaka amin'izao zavatra mitranga izao, alana ny etran'ny société ny orinasa amin'izao tsika sahirana izao dia
fampenana avy amin'le fanomezana zay omeny ny firenena avy any ivelany dia mora be tonga dia avoaka fotsiny dia hitan'ny olona rehetra. Zay aloha ny hitako hoe tokony atao. Le risoriso misy eto amintsika dia tena mbola manahirana manome ohatra fotsiny nahoana ny mbola misy olona lasa fatora patrimoine foana amin'izao. Efa tovisan'ny malagasy feno olona podina ny larany somaioty sy frantsay. Zay ny fanontaniana fa maninona raha atao lista mazava makany amin'ny toerana ray daholo ireo olona zao nisan'ny olona podina. Tsotra kely anie zany reto avoaka amin'ny gazety ny olona podina amin'izao nareo no mandeha zao ny avoanandananareo alohan'ny angianareo to Madagasikara dia manao testa daholo nareo fa négatif. Nanamafiatrany ity mpanao politika ity fa tokony hatsahatra faraka izahainga ny famezivezena any ivelan'ny nosy mba tsy hampitombo ny trangana retina eto amintsika sy ho fisoroana ny mety ho fidirany variant avy any Brésil izay mandipaka olona maro amin'izao fotoana izao. Dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny tenako manao antsoavo amin'ny filohan'ny République akany andraikitra rehetra sy ny anao ny fihetsika rehetra sy ny azo atao rehetra azahoana manakana ny fidirana ny coronavirus brésilianina eto Madagasikara fa raha io ny tafiditra eto maty eto daholo tsika menakavy. Mandaisa andraikitra haingana ianareo mba tsy hidiranao ajanony daholo izay fifezivezena amin'ny fiaramanidina manompoko zao satria tsy maintsy avy amin'izay ny idiran'io variante manaraka ny coronavirus io zany brésilianina zay mandripaka tanteraka ary mamono amin'ny fotoana fohy. Fa tsy ampitsonina ny fanovana ny fomba fiasana ny lara-pamena satria eo amin'le fahazahoana mandahatra ny ataontsika hoe ny fomba zahoana mitatana ny raram-pirenena ao anatin'izao aizina sy fahamezana zao mihitsy no tsy ao satria amin'ny fotoana tsy nisy aretina reny hita fa tandrametaka sy tontolo tranga tetako no misy aretina indray hoe raha mahita zany zao zavatra mitranga zao. Raha ny nambarana trany tokony hijerin'ny tena laharam-pahamena sy izay tsy hahafaty antoka ny orinasa malagasy ny fitondram-panjakana manoloana ny fiatrehana izao krizy ateraky ny valinaretina Covid-19 izao. Nanolotra fanampiana fampitaovana ny CHU anosiala ny masivoan'ny Chine monina sy miasa eto Madagasikara tanjona amin'izany fanamafisana ny fiara-miasa ny firenena rotota fanampanazivana. Ny CHU anosiala dia nandray fanampiana avy amin'ny ambasadan'ny Chine nandray fitaovana ahafahana mandray an-tanana andreo marary. Anisan'izany fitaovana zany dia nanomeza concentrateur d'oxygène miisa 3. Ankoatran'izay koa dia nameko izy karazana respirateur 10 ahafahana manampy ireo marary tena sepotra be. Ary ny tena zava-dehibe dia natao hoe équipement de protection individuelle izy epi maromaro ho entina miaro ireo mpiasa amin'ny fahasalamana mba ahafahany mantanteraka ny adidy masina izay andraiketany ampilaminana sy ao anatin'ny fiarovana tanteraka. Olona enina indray no lavin'ny valinaretina coronavirus araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity 703 ny tranga vaovao tamin'izany io nasaina. Nahitana fianana ny tranga vaovao raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tato anatin'ny 3 andro farany no jerena. Ho an'ny androny omaly misa 703 izay tranga vaovao izay ary olona enina no namonyainy. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no ahitana tranga be indrindra izay miisa 503. Raha ho an'ny eto Analamanga manokana tao amin'ny distrika Ambohidratrimo nahitana tranga 70, tao Antananarivo Atsimondrano tranga 220, Antananarivo Avaradrano 320 ary ny Antananarivo Renivohitra no nahitana tranga maro izay miisa 420, roa tao amin'ny distrika Manjakandriana ary roa ihany koa tao amin'ny distrika Nanjorobe. Ankoatra izay nahitana tranga ihany koa tao Atsimo Andrefana misy 720, Analanjorofo nahitana tranga 420 tao amin'ny faritra Anosy 220, iraika 20 avy kosa tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy Menabe, 7 tao Sava, 2 avy tao Diana, Itasy ary Sofia. Nahitana tranga ray avy ihany koa tao amin'ny faritra Atsinanana, Alotra Mangoro, Vatovavy Finany ary Yorombe. Amitoy hatrany ny fanetanana ny mponina hiady amin'ny valinaretina Covid-19 fa sy fanasaziana ireo mini tsy manaja fepetra izay ataon'ny zandary sy ny distrika Ambohidratrimo Gaetan Andriatsilava. Tao anatin'ny 3 andro niakatra hatrany ny tranga Covid-19 hoe ny Ambohidratrimo sy ny manodidina. Araka izany,
no amafisina ny fanentanana sy ny fampiarana ny sazy nataon'ny zandary sy ny distrik. Tokony isy fandraisana andraikitra miainga amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana takiana mitoy amin'ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana. Tokony hafantatra tsara ny zava-misy ihany koa ny vahoaka ary tsy tokony hanana iay amin'ny fisian'ny fasana eny an-toerana. Fandraisana andraikitra eo amin'ny fanampiana. Ary eto moa zany dia angatahana ireo ben'ny tanàna atao anatin'ny distriktan'Ambohidratrimo sy ireo malala-tanana mba ifanometanana ho iadina amin'ity aretin'ity ary koa fanometanana fanampianan'ny vahoaka izay ataontsika hoe mareto amin'ny fiasehana nefa tatak'izao. Anisan'ny angatahana etrany koa ny compréhension an'ny vahoaka. Compréhension an'ny vahoaka satria atao anatin'ny commune nosiala zany no misy an'ilay fasan'ny firaisampolo. Ilay angatahana eto dia ho rassurena zany ny vahoaka satria ny razana izay hoentina eny amin'ny fasan'ny firaisampolo dia razana efa bien scellé tsara tany amin'ny toerana nalavo azy. Ka eto zany izahay dia angataka ny manana andraikitra lehibe manoloan'izany ny mpitandro filaminana eo amin'ny fanentanana sy ny fandraisana fepetra ho an'ireo minitsy manaraka izany. Tsy andefitra ho an'izay olona tsy manara-dalàna. Araka ny efa voalazana chef district teo dia ny pharmacia sy ny service d'urgence angamba no tokony handeha amin'io fa tokony hiboka any an-trano daholo ka isy zany ny fandraisana fepetra ary mety afara amin'ny établissement na procédure pénale mihitsy izay ho an'ny olona izay mbola minia tsy manaraka izay fepetra izay. Ho an'ireo taxi be izay miasa mitatitra ny vahoaka amin'ity commune nosiala sy Antananarivo hatrany Mahitsy any dia andraisana fepetra izy ireo amin'ny fampidirana forera satria efa tokony hafantatra izy ireo fa tokony hampiasa ny gel izay ho an'ny mpanjifa ary ihany koa hanaja ny tsy fampetsahana olona amin'ny seza volamena. Ka ho an'izay mbola minia an'izay dia tsy maintsy hampidirana forera avy hatrany. Hoentitra araka izany ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ho an'ireo mpivarotra misokatra ny sabotsy sy alady ho avy izao izay voatondro ho fihiboana tanteraka ho an'ny faritra Analamanga. Ny asoso sy ny hatsaran'ny fahasalaman'ny mponina no anton'izany ka tsy tokony hisy ireo voasazy hoy ny ao anivon'ny zandary. Nanatanteraka etsika fanairana ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera mpiay azy ireo ny mpianatra ho mpitsabo ao amin'ny universitény Mahajanga tamin'ity androany ity. Tsy eken'ny mpianatra ny fahatarany famohana ny vatim-pianarana. Henri Florian. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny universitény Mahajanga tamin'ity androany ity. Ireto mpianatra ireto izay manao ny ainy tsy ho zavatra ho lohalaharana amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID-19 eny anivon'ny CSU miisa roa ao Mahajanga ao. Antony fitokonana ny tsy fandraisan'izy ireo tamin'ny karamany izay efa bolana izay. Zahay interna 8e année dia mitaky ny hanomezana ny tamin'ny karamanay efa bolana. Nanomboka tamin'ny volana janvier, février, mars, avril. Satria zahay dia mbola tsy nahazo izany tamin'ny karama izany hatramin'izay midirana ny asa tamin'ity taona ity. Nefa iaraha mahalala fa izahay dia niasa foana hatr'izay. Marina fa izahay dia miasa 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 tsy ankiady. Nandritra ny efa bolana ary niaritra sy nandray ireo marary Covid nefa sady tsy mahazo prima izahay no mbola tsy nomena koa ny tambikaramanay kely. Tahaka izay koa ireo zokinay interna qualifiant tsy mbola nahazo ny tambikarama mifanaraka amin'ny asa ataon'izy ireo. Miasa mandritra ny 420 ora amin'ny 420 ora tsy ankiato ireto mpianatra ireto ary misy amin'izy ireo no mandeha tongotra hamonjy ny hôpitaly noho ny tsy fananam-bola. Nilaza ny hiroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa ireto mpianatra ho mpitsabo ireto raha toka tsy voavaha ny fitakin'izy ireo ary ampiato avy hatrany ny asany manomboka ny alasinainy ho avy izao. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melony dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Hitako ny lalana hoe
akaiky io courage là doa laisse hiverna efa aloha oui ben lavitra loatra efa maizina ny andro laisse bena tragno mazava misy jiro antiako daholo angany laisse izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iah mampiasa mibalika ao masisa Pomme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa Mbalik mamiratra no avoko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Miatanteraka ny fampianarana eny amin'ny Université Antananarivo tsy misy atreto rano fanazavana ny fipetrany raisina entina manarina ireo fotoana very. Miandry fanapa-kevitry ny fanjakana ireo tompona andraikitra. Michela Ranarjo. Taorian'ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fampiatona ny fampianarana entina misoroka ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 tahaka izao ny aty amin'ny Université Antananarivo. Tsy misy atreto ny fipetrany raisina entina manarina ny fotoana very. Miankina amin'ny lehibe ny sampam-pampianarana kosa ny atao hanarenana ny fotoana very izay atreto tsy mbola misy ny cours en ligne raha ny fanazavana. Ny université fanjakana anazy aloha dia manaraka fipetrapetraka fanjakana anatin'ny hoe tsy fisian'ny fampianarana dia hatramin'ny nanomboan'ny fipetrana petraka fanjakana dia manaraka an'izay ny université fanjakana atreto izany dia miandry izay toromarika manaraka hoe roviana indray miditra. Mijanona raha ny ordre zany na soutenance na inona tsisy azo atao zany fa le présentiel mihitsy zany tsy azo atao izay no tena marina. Arak'izay hitany ihany fa mampety anazy. Izay ao anatin'ny fanajana tanteraky ny fipetra rehetrarehetra petraka fanjakana. Anjatony maro raha ny fanazavana ny soutenance tsy maintsy nahemitra noho ny fampiatona. Miteraka fahatarana amin'ny fanatratrarana ny programa mpampianarana izany raha ny fanazavana. No ireto farany izay mbola misy manenjika ny programa tamin'ny taom-pianarana teo aloha. Raika ny loha mazava ho azy zany resaka ny fandaharam-pianarany rehetrarehetra zany sy ny fianarana sy ny fikarohany ny mpampianatra sy ny mpianatra. Tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny calendrier rehetrarehetra. Dia izay ilay mesura raisina teo hoe tsy maintsy mandray mesura fanaraka amin'izay ihany koa rehefa afaka hanomboka indray rehefa avy eo. Ankoatry ny fampianarana miato, misy kosa ny service minimum ety amin'ny Université Antananarivo. Ampidirina amin'ireo taranja eny amin'ny lycée ny fampahafantarana ny zo sy ny fahalalana ara-pananana. Antony tsy mitsambitombo ny voka-dratsiny tsy fahafantarany izany ho an'ny ankizy. Michel Ranarjo. Piseho amin'ny endrika maro ny voka-dratsiny tsy fahafantarany ankizy ny zo sy ny fahasalamana ara-pahasalamana na ny éducation sexuelle amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha ny hitantsika angambe amin'ny fiainana andavanandro fotsiny dia raha tsika malala fananila tsoratra an-gazety aza dia efa mampiorikoditra mihitsy amin'ity tsy fahalalana an'ilay zo sy fahasalamana ara-pananana. Hitantsika re momba ny fanolana ny fotsiny izao arany dia efa tena ao anatin'ilay fanabeazana ny tanora na lana vavy. Matetika mantsy ny atsika ny tanora malagasy na zaza malagasy ny vehivavy malagasy foana no beazina amin'ny zo sy fahasalamana ara-pananana io fa ny lehilahy toa ohatrany hoe mandeha ho azy kanefa ireo tsy maintsy miara-miainga sy miara-mandeha ireo ary miara-beazina raha tiantsika ny hoe hanana tanora vanona ho avin'ny fireneny. Entina misoroka izany ho ampidirina amin'ireo taranja isan'isany eny amin'ny lycée ny fampahafantarana ny zo sy ny fahasalamana ara-pananana izay. Misy tematika 12
tematika 12 io ao anatin'io ny resaka plaidoyer, resaka grossesse précoce, resaka genre, resaka avortement, resaka menstruation, 12 isany. Dia io zany nampidirinao anaty programme mpampianarana. Hitanareo ilay tsy hoe activité parascolaire fa tena hoe intégrénao anatin'ilay programme fotsiny. Ohatra zany satria ny matière mandray an'ilay izy dia matière 12. Ny matière rehetra zany mandray daholo fa tsy ny scientifique ihany. Dia ny fomba fisehoany fotsiny na zazantsika hatramin'izay zany hoe ny SVT ny tena hoe manao an'ilay lohahevitra manodidina ny resaka fahasalamana ara-pananana. Fa na ny français zany afaka mandray satria ohatry ny français zany fomba anaovany azy mety manao étude ana texte izy fa texte momba ny loatra hoe voix sida dia amin'ny alalan'iny zany ny ankizy manao karazana compréhension zany. Nisy io maraina io ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ENS sy ny SID Madagasikara hanomezana fiofanana ireo mpampianatra amin'izany. Lycée 770 hatreto no anatanterahana izany, 750 amin'izany no lycée privé. Tontolon'ny fitanterana kosa indray dia saika ireo mpiondana antsokosoka eny amin'ny ranomasina sy ranomamy no iaran'ny loza matetika araka ny antotanisy azo teo anivon'ny agence portuaire maritime et fluviale manodidina ny 10 hatrany amin'ny 10 isan-taona ny tranga raha ny fanazavana azo eo ny nasaina. Sambo misy 10 isam-bolana no mifamezivezy amin'ireo serana sambo rehetra eto Madagasikara ary ny 30 amin'ireo no sambo miditra sy mivoaka ny nosy. Amin'ireo sambo 10 mahery maro anisany mpitatitr'olona ary Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Diana ary Sofia no ahitana ta ambony amin'ny fifamezivezena. Tao anatin'ny 2 taona ny 70 isan-jaton'ny lozan-dranomasina ny tranga dia vokatry ny fiondranana antsokosoko. Mba anatanteraka anio formalité de partance io zany satria io ny antoka anankiray lehibe amin'ny tsy isian'ny loza any an-dranomasina. Eto zany dia tranga anankiray anisan'ny hoe mampalahelo satria dia tsy nampandreny ny PMF. Ny PMF efa niteny fa tsy azo atao ny miandrika na miainga no ny antony ara-toetrandro. Dia sady tsy nampandre zany no tsy ny raharahany toetrandro dia izao zany ny vokany lasa loza fahafatesana olona ain'olona no very zany. Manodidina ny 10 hatramin'ny 80 isa isan-taona ny loza hita amin'ny fitaterana an-dranomasina raha ny antotanisa hatrany ampianana izany amafisana ny fepetra amin'ny fifamoivoizana sy ny aroloza. Ao anatin'io arrêté io zany dia hoe reto daholo ny équipement tsy maintsy ananan'ny sambo zany sur le plan sécurité. Ary isy ihany koa zany le antsoina hoe agrément zany an'ireo opérateur économique zany izay autorisé hivarotra an'ireo zany. Ka rehefa tafapetraka somatsara zany zay dia hiamafy amin'izay zany ny ataoko hoe obligation zay ho apetraky ny PMF zany amin'ny tsy maintsy ananana an'ireny fitaovana ireny mba hahafahana zany miaro amin'ny loza maro samihafa zany eny an-dranomasina. Vina ho an'ny lavitrezaka tahaka ny efa atao amin'ny fitaterana an-tanety ankehitriny, avaozana tsikelikely ihany koa ireo sambo fitateran'olona eto Madagasikara ifanaraka amin'ny toetry ny ranomasina entina ampianana ny loza. Lafim-baovao hafa kosa indray dia namafisana ny fanomezana toro ay ho an'ny olom-pirenena mahakasika ny fikarakarana ny antota taratasy sy ny maro hafa eny anivon'ny sampatra ara-panjakana ao anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Izay no lalatokana entina miady amin'ny kolokolo hoy ny talen'ny ivotoro. Fanampanazavana. Ny fahafantarany olom-pirenena anankiray ny zavatra tokony ataony dia efa manena n'ilay kolokolo eny anivon'ny biraom-panjakana zany hoe raha misy olona anankiray zany mahafantatra tsara amin'ny antsipirina izy hoe raha hikarakara taratasy eny amin'ny trésor ohatra nanao pension inavy ny taratasy ilaiko afrina ny ataoko hoe délai zany na feim-potoana hikarakarana ny taratasy io andoavam-bola ve le izy ohatrinona ny vola aloha
rehefa hain'le olona zay zavatra izay a tsy mila milahatra tsony izy fa tonga dia avy izy miaraka amin'ny dossier feno a mandondona n'le varavarana hoe porte zao a dia mametraka ny dossier miena zany le kolikoly amin'izay satria olona mahafantatra ny tokony ataony no mandeha eny fa tsy olona tsy mahalala ny tokony ataony na mora fitahana na tsy fantatra hoe maika fotsiny dia tonga eny dia rehefa tonga eny dia lany fotoana dia alao fa lasa voatery anao an'le kolikoly. Mangataka ny varotra ny alakamisy zoma ireo mpivarotra manodidina ny tsenany kom eny 67 hektara malalaka ny lalana hoy izy ireo ary tsy misy ny fitangononana amin'izao ady amin'ny valina retina izao gaetan Andresilava. Raha mikatona ny tsena manomboka rahampitso efa trandro tsy asa izahay hoy ireto mpivarotra eto amin'ny 67 hektara manakaiky ny kom ireto araka izany mangataka ny tompona ndraikitra ho afaka mivarotra izy ireo rahampitso sy ny zoma. Efa manaiky izay ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ame anara-pahasalamana ny sabotsy sy ny lahady dia izay koa izao alakamisy zoma tsy afaka mivarotra dia mba mangataka izay mba amena alakamisy izay na zoma satria ny tsenan-koma efa lasa eny amin'ny maki fa tsy mpivarotra andavanandro fao izay ny ety avelany dia mba mangataka izay satria lasa 3 andro izay tsy afaka mivarotra dia mba ho aiza daholo ny vahoaka madinika satria io fitadiavanay. Ny délégué eto efa lasa any amin'ny maki daholo azonao nefa mbola mantotony eto izy milazany hoe roy akanto daholo reo mpivarotra aty amin'ny komareo nefa niany aza tsy omby azonao zay zavatra tena mahagaga nefa le mpivarotra fa aty amin'ny sisiny aty zay fa tsy any anatin'ny tsony zao dia mbola roana ihany hoe ndana roa alaoviny any ara tsy omby fa zavatra mahagaga anay dia ny zavatra tsy amelana anay tsy avela hivarotra lakamisy ma sabotsy lahady dia inona fotsiny zany nataonay inaninay inapako. Tsy aivina manodidina ny 700 ireo mpivarotra teny amin'ny kom 67 hektara no nafindra itsendotam-penaka noho ny fanavaozana ny tsena sy ny fanatsarana ny tanàna nataon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Mbola misy amin'ireo mpivarotra isaky ny alakamisy anefa no tsy tafiditra tena toerana. Ao ihany koa ireo mijanona eny amin'ny 67 hektara no izy ireo tsy tafiditra tao anatin'ny fanatsarana. Ireto farany araka izany no mangataka hivarotra amin'ny toerana misy azy ankehitriny ary nilaza fa vonina hanaja sy hitandrana ireo fepetraram-pahasalamana takina amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Andrasana araka izany ny fanehoan-kevitry ny komuna manoloana ity fangatahany mpivarotra ity. Ny komuna izay nidina teny amin'ny tsenandravoangy ny maraina teo ary tsy miova ny fanapahan-kevitra noraisina. Mihidy avokoa ny tsena isaky ny herinandro. Ho fisorohana ny fitangoronana ka ampianaka ny valana retina no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra. Ny tsena izay ahitana olona mivezivezy be indrindra ka mampirongatra ny aretina ao anatin'ny fotoana fohy. Nirehitra tamin'ity androany maraina ity nitoboka mikarana herinaratra ny jirama tany Tanambe Ambatondrazaka vokatry ny fisian'ny court-circuit kilan'ny hafa avokoa ny fitaovana rehetra ary tapaka ny famatsiana herinaratra any amin'ny toerana Abrahama Randriamanana. Androany tokony tamin'ny roa maraina nitrangana firetana tao amin'ny tobo-pamokarana herinaratra ny jirama tany amin'ny kaomina Tanambe distrikana Amparafara Vola faritra Laotra Mangoro. Potika kilan'ny hafa avokoa nandritra izany ireo fitaovana toy ny milina mpamokatra herinaratra teo anivon'ity tobo-pamokarana ity. Etsy ankilany tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny firetana. Raha ny famitam-baovao avy amin'ny teo anivon'ny jirama, ny fisiana court-circuit no nitarika ny firetana teo anivon'ny tobo-pamokarana herinaratra tao Tanambe Ambatondrazaka. Izay nahitana grupy 5 moa zany mahay tanteraka ary efa nanao izay azonao atao ny teknisiana ny jiramana avy eto toerana na ny avy any Ambatondrazaka nanao renfort. Rehefa jerevana nefa ny atao hoe fahasimbana dia tena goavana tanteraka ary izay tsy maintsy anaovana antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana any ambony mba andefa faran'izay aingana izay atao hoe solony zany atao hoe groupe zany satria dia tena ilain'ny vahoaka tanteraka aty le izy na ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana zao na ny hôpitaly sy ny fitehirizana ny vaksiny dia efa tsy maintsy nafindra toerana any amin'izay atao hoe misy courant na hoe fitahirizana vata mangatsiaka aingana izany fa na ny aktivité sy ny atao hoe asan'olona andavanandro dia tena mila izany atao hoe herinaratra izany. Vokatra izany tapaka nanomboka ny maraina teo ny famatsiana ny herinaratra any an-toerana. Miantso ny tompona ndraikitra hijery vahaolana manoloana izany ireo mponina any an-toerana.
Nanamafy androany teo anivon'ny jiramafa andalina ny fametrahana ny fitaovana toy ny vondrom-piariana herinaratra misa roa, ny vata-panova herinaratra sy ny solika ahafahana mampandihy ireo fitaovana ireo famerenana ny famatsiana herinaratra ny an-toerana. Araka izany, vinavinaina hiverina amin'ny laonina izy maraina ho avy izao ny famatsiana herinaratra ny Tanambe Ambatondrazaka. Olona 7 no namony ainy 7 avitra soamantsara ary 2 mbola akarohana amin'izao fotoana izao vokatry ny loza famovozana an-dranomasina tamin'ny tefitefy ny alatsinainy tokony tamin'ny 3 ora atoandro teo tao amin'ny distrikan'ny Maintirano. Tefitefy mandeha antsokosoko izao niaran'ny loza izao gaeta Andriatsilavo. Teo ampidirana ny vinany hiditra ho atamborano no narendrika ny tefitefy iray mitondra mpandeha mihoatra ny 3 raha ny ala maraina be tao Maintirano ny alatsinainy lasa teo. Tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro tanoany no nitrangan'ny loza ary lehilahy iray velo na afaka ny ady aina tamin'ireo mpandeha no nampandre ny zandary tao Tamborano. Ny Tamborano ny ampanina pompa izay fa tapaka koroa dia janona teo izay namboatra n'iny rehefa avy eo amin'izay nanao manœuvre amin'izay zany équipage hiditra amin'ilay vavarano. Eo amin'izay no zay mouvement izy roa lava ohatrany tsy mifandray ilay baiky moteur aty aloha guide sy commandant tafalataka somary avaratra zay na tonga dia nitsapaka tonga dia niantsona tamin'ny fomba teo. Onja nefa rieka be tena misy onja misy 2 mètres de haut mihitsy miato taminay tonga dia vaky le tefitefy dia mivangony onja amin'izay vaky n'izay tefitefy. Raha ny loharano-baovao azo tsy nahazo fahazon-dalana handeha io tefitefy io no niaratsiny ny toetrandro saingy ny ninandeha ka izao niaran-doza izao. 10 avril teo dia tsisy nahazo nivoaka teto amin'ny PMF Maintirano no toetrandro ratsy. Fa iny tefitefy iny dia nijanona tamin'ny toerana lavitsy ny poro antsoina hoe Andobo tany izy niafina dia nivoaka izy ny 7 maraina eo amin'ny 7 maraina amin'ny vagy toetrandro ratsy tamin'io vagy mirefy 2 metatra. Manoloana izao vona miatra sy famoizana ain'olona izao nisy ny fepetra no raisy ny governoran'ny faritra ao Melaky. Fanaraha-maso sy ny fanaovana fepetra entitra amin'ny tefitefy na sambo izay tsy manaraka ny fenitra ilaina ary indrindrandrindra ny fanaraha-maso ny fahazahoan-dalàna ka ezaka fa tsy hisintsony ny baranahany sy ny gaboraraka eo amin'izao rafitra rehetrarehetra roa. Ankoatr'ireo olona 7 namoy ny ainy sy ireo olona 12 hafa avelonaina eo am-pikaroana ireo tsy hita hatramin'izao ny any an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy atahorana akasika ny Madagasikara ary tsisy fiantraikany betsaka amin'ny toetry ny andro manerana ny nosy ilay rivo-doza ajobo araka ny fanazavana mpamantatry ny toetry ny andro miantarandriana. Mahakasika ilay rivo-doza ajobo ao avaratr'i Madagasikara ao dia tafiakatra forte tempête tropicale izy any amin'ny manodidina ny 920 sy 800 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny Antsiranana no misy ny foibeny amin'izao fotoana izao zany hoe amin'izao amin'ny manodidina ny amin'ny 2 ora tolakandro izao. Raha araka ny vinavina mahakasika azy ity moa dia mizotra miandalana manombiany miakandrefana izy ary mety ho faty izy any amin'ny amorontsiraka Tanzania no any amin'ny faraparan'ny herinandro avy izao zany any amin'ny zomana sabotsy no any zany no mety ho levina izy any amin'ny amorontsiraky Tanzania no any. Araka izany, tsy hikasika ny Madagasikara ity rivo-doza Jobo ity ary tsisy fiantraikany betsaka amin'ny toetrandro eto amintsika. Tsy misy atahorana no mahakasika azy ity hoe hiditra te Madagasikara na hoe misy fiantraikany amin'ny toetry ny androntsika araka izany dia tsy misy ny filazana loza mahakasika azy io ho an'ny Madagasikara noho izy mikisaka miakandrefana ihany koa dia zavatra tsara satria miezaka manalavitra ny amorontsiraky Madagasikara zany ity rivo-doza ity. Na izany naty zany aza dia mafimafy ny rivotra aloha eo amin'ny tendrony avaratsy ny nosy eo torak'izay ihany koa eto anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava dia saika nisy rivotra mafy indrindrandrindra moa ny Voamaraina. Tsika kapobeny eto Madagasikara kosa indray noho ny fisian'io rivo-doza io aloha
dia somary mbola mikorotana ny atmosfera any amin'iny tapany avaratsy Madagasikara iny araka izany dia saika mbola miandrandra orana hatrany aloha ato anatin'ny 2 andro manaraka. Mitoetra hatrany ankilany orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo. Andrahoana na anjombona kosa ny ilany atsinanany afoatany. Hatramin'ny 30 volana aprily raha tsy ahivina ny vanim-potoana fisiany rivo-doza eto amintsika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Tchad tafapetraka ny gouvernemanta miaramila tetezamita taorina nafatesan'ny filoha tchadiana omaly. Ny zanak'ity filoha pirenena ity araka izany no voafidy ho filohan'ny tetezamita any an-toerana fanandina. Il est le nouveau visage du pouvoir tchadien. Voafidy isahana ny andraikitry ny filoham-pirenena tao aoriana hafatesan'ny filoha tchadiana Idriss Déby omaly ny zanan'ilay Mahamat Déby raha ny fanapahan-kevitra no raisin'ny CMT na ny Conseil militaire de transition any an-toerana. Ity zanaky ny filoha tchadiana teo aloha ity izay ny andraikitra ny fiarovana ny filoham-pirenena nandritra ny taona maro. Arak'izany, ny zanaky ny filoha Idriss Déby no hitantana ny fitondrana tetezamita raha ny fampitam-baovao. Manoloana io, foana ankehitriny ny gouvernemanta sy ny andrim-panjakana ny Tchad ary tafapetraka ny Conseil militaire de transition izay ahitana manambonina général miisa 520. Ireto farany izay isan'ireo akaikin'ny filoha teo aloha. Afaka 12 volana no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena vaovao any Tchad raha ny nambarany teo anivon'ny filan-kevitra miaramila. Tsy ahivina, namony ainy vokatra ny ratra nahazo azy nandritra ny fibaikoan'ny tafiny tao anatin'ny fifandonana tamin'ireo mpikomy tao avaratry Tchad omaly ny filoha Idriss Déby. Pour réclamer la fin de l'ère Déby. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany nanaraka izany soafa-tsara torto. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nikalta ou en vide. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vaovao.